Jadona e Georges Andriamanantena, mpandala asa soratra malagasy, no safidian'ny paositra malagasy ho maso ivony amin'ireo ady vaovao natonta. Izy noho izany no mpanoratra fahatelo andrakotra ny adian'ny paositra, taorian'ny Jean Joseph Rabearvelo sy ny havana Ramanantoanina. Nomena toerana ihany koa ny zava-mananaina mampiavaka ny Madagasikara. Sokatra aiana ho lany tamingana karazany dimy ihany koa no hita amin'ny ady manomboka izao. Mbola manana ny toeran'ny ady na dia eo aza ny firoborobon'ny teknôlôjia hoy ny ministra misahana ny paositra sy ny fifandraisan-davitra. Betsaka ny olona mampiasa an'izany satria misy ny taratasy fanjakana ilaina foana, misy ny fandefasana taratasy avy any ivelany, misy ihany koa ny taratasy ho an'ny fantatsika eto Madagasikara mbola vitsivitsy ihany ny olona mampiasa an'izany aitoarakajy-miriny zany hoe mandefa courant électronique zany mbola be dia be ny mandefa taratasy miaraka amin'ny ady ka eto tsika zany mahita an'ireto ady reto amin'ny fotoan'ity zany tsika no manao an'ny fahazato taona naterahan'ny rato ty taona 2024 ity efa 5 taona izy zay no lasa nandao atsika dia larany siziny tokoa ny anaovantsika an'izao souvenir nataontsika mémoire ho an'ny rato zao satria mety efa maro amintsika eto Madagasikara indrindrindrindra ireo tanora izay mety tsy dia mahalala n'izany nataony rato zany nefa izy nalana andraikitra teto amin'ny firenena niasa tamin'ny ministeran'ny culture révolutionnaire moa tamin'izany andro zany 12 taona izy zay raha tsy diso avy dia nefa ihany koa nitondra betapeta amin'ny sehatry ny fanaovan-gazety. Tontosa tamin'ity herinandro ity ny fanolorana sy fampahafantarana ireo ady misy an'ny rado sy ireo sokatra aiana ho lany tamingana ireo. Nisy ny fombafomba fanao amin'izany, tanterahana, ampanan-kery ireo ady vaovao. Amin'ny enveloppe du premier jour iny no ametrahana ny fitondro cachet hitondra ny datin'andro androany ilazana fa tamin'io daty io no naterahan'ny timbre ny tortue endémique de Madagascar sy ny timbre n'Andriamatoa Georges Andriamanantena. Tsy azo amidy ary tsy azo avoaka ireo timbre reo raha tsy vita fombafomba androany ho atrehantsika androany zao. Rehefa vita le androany zao dia alefanay misy santiona an'ireto timbre reto alefatsika any amin'ny foibe ny paositra maneran-tany any Berne, any amin'ile antsoina hoe Union Postale Universelle. Ny enveloppe premier jour zay hosoniavina eto androany dia ho lasa vakoka ary hivadika ny anarany rehefa avy eo ho lasa n'le atao hoe produit philatélique ary isika rehetra zay hanao soni amin'io enveloppe du premier jour io dia tsy azo amidy izy io, tsy azo zarazaraina aman'olona fotsiny fa ho tehirizina atao vakoka. Iratapitrisa isan-taona ny ady vokarin'ny paositra malagasy, nidangana ny fampiasana izany tamin'ny vanim-potoana ny Covid-19.